dia tiana atao dia hetsika ny olo-pirenena ampahafantarana fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ity ary antsoavo an'ny sekretera généralny firenena mikambana fa marary ary mangiry firy ny vahoaka malagasy koa ataonay fa mifandalovany androany eto dia tianay ho fantany fa misy ny olo-pirenena mihetsika fa misy ny olo-pirenena maty ihany koa dia antsoavo antso hetsika tsy serisetra averinay foana zay hetsika ny olo-pirenena mba ahafantarany koa fa misy zavatra be da be tsy mandeha eto amin'ity firenena tsika ity ataoko fa tsy hisy ho vinavinaitsika izany fa na ny insécurité na ty ataontsika hoe fahantrana tena anisan'ny firenena farak'izay mahantra Madagasikara fotoana ny ilazana an'izany ary fotoana ny ilazana amin'izao tontolo izao fa maty vonoina ny vahoaka malagasy dia hetsika androany ilazana an'izay amin'ny sekretera généralny firenena mikambana fa maty ny vahoaka malagasy ary betsaka ny zavatra tsy mandeha eto amin'ity firenena ity. Etsy amin'ny lafiny ilany moa dia nomary ny waikap Madagasikara ihany koa fa tsy tokony atao tompotra mionona ny vahoaka eo amin'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy fahanana lainga isan-dandro zao eo amin'izay verina fa tokony ho fandraisana anjara an'izany olo-pirenena izany eo amin'ny raharaha-mpanjakana sy ny raharaha-kapobeny Lova Rafidy Arson izay mpikambanao amin'ny natin'ny waikap ihany koa manazava. Mandritra ny fandalovana eto aloha dia izany mifampahafantarana hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena misy resaka impunité manjaka eto amintsika resaka misy culture d'impunité eto amintsika hafa ny tenenina vava amin'io manome baiko sisa nefa fanataterana ilay sasy tsy misy anko ny resaka hoe fa hiady amin'ny kolokolo nefa ny kolokolo toa vao maika me manjaka ny ady amin'ny resaka trafikana ressource naturelle nefa vao maika atao mivoaka tsikelikely ny ressource naturelle atsika izany hoe misy ny action tokony raisin'ny fanjakana manoloana reny déclaration reny ampahafantarana ny olona tsy hoe rehefa tonga ny olona dia diodiovina Sénat diodiovina lalana rehetrarehetra fa tokony zavatra iainan'ny vahoaka malagasy ihany no aseho anazy ohatrao ny vahoaka malagasy any.